fiavian Jesosy aka ny fiangonana dia isetrasetra amina hery izy iseho amin'Andriamanitra mpamorona azy izy tahaka ny tamin'ny Genesis satria ny natiorany dia mpamorona fa tsy mpanasitrana tsy mpanasitrana Andriamanitra tamin'ny voalohany fa mpamorona ny antony natonga azy tsy mpanasitrana satria tsisy aretina hositrana fa zavatra hoforonina ny misy ka raha Kristy no arahanao tsy maintsy misy fanaratsianao kanefa tsy ny fanaratsiana iny mijery anao fa le famalian-tsoa ao aorianao misy valisoa ao aorianao misy valisoa ao aorianao misy valisoa ao aorianao tsy reko ny amenina anao Mafy se saraka repamonje kyolala fa ianao no manampahefana efa resinao miady tsy saraka aminao e halleluja ka tsy atahotra tsy ana atahotra raha nentina hoe ty le tananao anankiroa fa tsy adininao any an-trano asandrato eny amin'ny lanitra dia ataovy maneno dia lazao hoe velona Jesosy velona Jesosy asiorakoraka mafy be ho an'ny tompo andro azy alohany ipetrahanao manome voninahitra ny ray sy Jesosy zanany ary ny fanamasina ny tenako ny tenanay mivady izy no mbola natoy izao antsika androany izy no mbola nanome antsika tombonandro ary izy ihany koa no mbola naniraka ny fanahiny namory antsika ho avy eto amin'ny tranobe ny kolotsaina no tao amin'ny raytsika mba hanantona amin'ny Jesosy John 6:44 dia milaza tsy misy mahay manantona ho Jesosy raha tsy tao amin'ny raiko izay naniraka ary izao anangana azy amin'ny andro farany jereo ny fiaraha-miasa ny ray no mitaona tao amin'iza le olona ho amin'ny Jesosy zanany tsy tonga ho azy teto ianao fa nitao amin'ny ray nisy nitaonana ianao iza nitaonanao dada any ambony papa Jéhovah Dieu le Père izy no nitaonanao mba ho amin'izy ianao ho amin'ny Jesosy zanany ary ny fanahiny ray no hiasa eto androany amin'ny anaran'i Jesosy ka ome amboninahitra izy tompoko omaly maraina omaly arivo zay efa tsy tao an-trano nandeha nitokana ny vavaka izay mivady mbola tsy nody tany an-trano zay hatramin'ny omaly dia tonga eto zay io zao zay vao mahita ny zanakay mba hasoanao faharoa manaraka izany manaja manokana any koa ny vehivavin'Andriamanitra neny Josia izay tsy vadiko any fa tena kamaradiko namako mpiara-miasa amiko raha nisy ny fitokanana kely nataoko tany tendrombohitra 7 andro sy 7 alina izy manao 7 andro nefa mbola mavita mananika tendrombohitra mankany amiko kanefa tsy misakafo sady mitandrina ny fiangonana toy izay hoe namako koa izy tena namako ianao hoela velona ianao tsy haiko moa izy any lasa lohantsika io fa dia hoela velona fotsiny sika senao fa tanteraka n'ilay vina napetraka Andriamanitra ho abotsika amen tahiny tompo mahafinaritra be ao dia manaraka izany manaja an'ireto lehilahin'Andriamanitra reto tena tsy foiko ireo
lehilahy n'Andriamanitra sakiny manao zavatra dia ao am-poko foana raho tsy hoe ataoko tsinitsinina akory ny hafa fa misy ihany ny tena namany ary vao hitako hoe hanomboka nangasangetony fifoazam-panahy dia nandiva message tamin'ny lehilahy n'Andriamanitra pasteur Amika ho bataitsika mahajanga va zay pasteur bataitsika bataontsika iny ny mahajanga bataina dia omenan Jesosy satria Andriamanitra manolotra firenena ho ana olona dia le olona amin'izay anome an'ilay firenena ho azy dia hoe ho bataitsika mahajanga ao koa moa lehilahy n'Andriamanitra evangeliste tisipita mivady sy mipiara-miasa aminy voatanareo tompoko alina rehefa nivavaka tanatin'ny chambre ny hôtely nisy anay dia zao no meny tompo anay Isaia 43:5 izy hoe aza matahotra fa momba anao hitondra ny taranako avy any antsinananao ary avy any andrefana no anangonako anao misy fanangonana olona avy ety andrefana misy fanangonana olona avy ety andrefana angonina ho amin'Andriamanitra teneno ny namanao anisan'le olona angonina avy ety andrefana ianao hoe iny tofisika iza zany manangona anao io enao azadiny fara-paminanina ny zavatra rehetra tao fanangonana olona avy ety andrefana zany hoe avy ety andrefana Madagasikara isy olona marobe angonina ho an'Andriamanitra angonina ho an'Andriamanitra milaza aminareo amin'ny volana Mey hipika ty trano be ny kolotsainy ty dia manomboka isy olona ao ivelany apatsa iovoa zany amin'ny 4 Mey impact de l'onction na hoe fiantraikany ositra satria fa laza ra-paminanina Andriamanitra fa isy fanangonana olona aty andrefana dia ho ataony zany zavatra averena amin'ny namanao isy fanangonana olona aty andrefana zay manarak'izay manaja an'ireo mpiara-miasa rehetra mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra manaja atsika rehetra tonga eto androany zasy ianao rehetra dia ho tahin'Andriamanitra daholy tahiny tompontsika mahazo ho toerana tompoko ny loha hevitry ny afatra androany dia Andriamanitra mpamorona raha pitso mitoy ny fotoana any an-tany masaja raha tamin'ny saboty tamin'ny lady lasa temo dia azo lazaina hoe mifanitsakitro nareo tao an-tany masaja dia voatery tsy maintsy isokana anay no overflow rapitso na atao hoe overflow dia débordement zany hoe rehefa tsy omby le toerany dia midéborde dia misy karazana angara atao ivelan'ny fiangonana ny ao an-trano efa feno ny amin'ny birao fandraisan'ny pasteur olona efa feno hatramin'ny birao feno olona overflow be feno dia tsy maintsy sokafana rapitso ny overflow C fa tsy mbola amin'ny tena hoe fanokafana tena le miezinezina le ho atao satria amin'ny 6 marsa no fafolo taonany mariazinay mivady dia amin'io ny tena ho sokafana tanteraka le overflow C mbola amboarina mbola sina dalage sy ny sisa fa rapitso dia efa ampiasaina satria tena tsy omby le toerana araka le lazain'ny baiboly fa isinona ty andrefana isinona ty andrefana isy fanangonana olona aty andrefana izany amin'ny valiny fotoana rapitso manomboka ary manomboka amin'ny saboty tsy amin'ny fito sasany tsony ny fivoriana eto manomboka fa amin'ny fito maraina dia mbola iena indray zany erina kely any amin'ny enina maraina zanaky ny maso Maria aza miditra amin'ny enina maraina dia ny zanak'Andriamanitra ihany koa mavita an'izany izy Andriamanitra mpamorona raha miresaky tsika ny atao hoe famoronana dia hidritsika ny amin'ny prinsipe n'Andriamanitra marobe ny olona mahery mivavaka ary tia mivavaka fa nalahelo Paul nahita andro zareo ozy Paul hoe mazoto araka n'Andriamanitra izy ireny kanefa tsy araky ny fahalalana ny riko amin'izy ireny i Paul dia famonjena raha mba nentinao ny baibolinao azafady andongy mba ho verifio vetivety zay atao amin'ny bokin'ny Romana
tsara ve ny tompo. Romaina 10 1 sy ny 2 jereo ry rahalahy ny riny foko sy ny angatahako amin'Andriamanitra ho amin'ireny dia famonjena. Ary zay ny koa ny iriko aminareo androany sy ny angatahako amin'Andriamanitra dia famonjena. Inona zafady? Famonjena. Fa vavolombelona ireny aho izy, fa mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Jereo nge le fivavahana misy olona zany tena mazoto mihitsy izy amin'le fivavahana. Fo amin'ny 5 maraina maneno ny lakolosy dia miazakazaka izy matahotra sotara. Ataony daholo ny fomba mpivavahana reka zay hoe veriny fa maso voateraka tsy andro zay anaovana batisan'le zazy. Fa vao manao mikazo le manarano fotsiny lohany dia misoratra anarana amin'ny pastera oviana misy batisa. Koa manio voalohany, koa manio faharoa, raha mbola misy moa ny fahatelo dia mbola ataony iray. Zany hoe mazoto ho an'Andriamanitra saingy tsy araky ny fahalalana. Zay tompoko ny mazava-dehibe ny fisian'ny mpampianatra tenin'Andriamanitra izay feno ny fanahy masina hanazava aminao ny tenin'Andriamanitra mba tsy hahatonga anao lany fotoana amina fivavahana. Kanefa tsisy ninina voarainao na miova amin'ny fiainanao ary sanatria very eny amin'ny afo be mihitsy nefa nivavaka foana hatramin'izay nahazaza azy. Misy mazoto amin'Andriamanitra nefa tsy araky ny fahalalana. Ny riko amin'izy ireny hoy Paul dia inona? Famonjena ary mijoro eto androany. Ny riko voalohany indrindra aminao tsy ny kibonao ahazo zanaka. Ilainy zany fa tsy zany voalohany. Tsy ny kosanao afaka. Ilainy zany fa tsy ny larana voalohany. Tsy ianao ahazo tokantrano. Fa ny riko voalohany aminao raha tonga eto azy sy ny nangatahako tamin'Andriamanitra dia ny amonjena ny fanahinao fa vonjy ho any an-danitra ianao raha hiala amin'ity tany ity. Zany no iriko aminao. Ary zany no ny tonga ny Paoly ny teny hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara ary lozako ihany koa raha tsy manambaran'izany eto androany. Ny iriko aminao androany dia famonjena. Tahian'Andriamanitra manokana. Ka rehefa famonjena ny resahana sy nenarana tany amin'ny université na anjery manontolo ny momba ny famonjena. Afaka mianatra momba ny géographie mpivavahana any amin'ny faculté de théologie. Hoe taizy Jesosy niteraka ary taizy izy ny maty. Taiza daholo ny toerana nalehany. Zany azo anarana any amin'ny théologie. Fa raha resaka famonjena ny resahana ny fanahy maso tarery ihany no afaka miasa hanambara ny atao hoe famonjena Andriamanitra. Sy reko ny amen anareo. Ozy Jesosy indray andro izy zany tsy dia mari resak'olona tahaka ny ataoko za ao an-trano foana. Tsy dia mari resaka momba fa ianareo piny mari resaka momba. Hoe zao izy dahoro iny, zao lehilahin'Andriamanitra hono, zao lalan-dranahary, zao sekta, zao ianareo ny tena maheno an'izany fa za tsy mba maheno an'izany. Tsotra ny antony za ao an-trano. Miala any an-trano any am-piangonana. Miala an'izany mety misy zavatra korsa kely na ivady. Ankoatra zay tsy hitahitanao eny amin'ny arabe fa tany any. Ary tsy hitanao miresadresaka eny amin'ny olona rehetrarehetra eny. Fa manoka tena ho an'Andriamanitra ao amin'ny biraoako, ao an-tranoko. Dia ohatra zany Jesosy tsy hainy feo milaza ny momba azy. Fa ny mpianany no nanontaniany. Ianareo maheno eny resak'olona io ataony olona hoiza moa aozy izy. Satria izy tsy mba maheno resak'olona. Ianareo le mandehandeha any amin'ny fiarahamonina, inona resak'olona everiny olona fa iza ataony olona hoiza moa. Namaly ny mpianatra. Sasany manao anao Eli. Leo jiranonay teo miteny ny fahinao ny anankiray mpaminany efa nitsangana. Mpiara-miasa aminakao io Béton Ouest tao izy le anankiray iny enao ny le mpaminany taloha ela be tany io koa natsangana. Ay,
mbola tsarina ianao izany mihitsy Jesosy za koa moa tsy le piresadresaka amin'ny olona Jesosy fa ianareo kosa rahalahy iza niveranareo anahy ianareo manao ao izy nanangatana ny Petera ahoana ianao no Kristin'Andriamanitra zay malala fa ianao ilay masina Andriamanitra ianao ilay zanak'Andriamanitra dikan'izany ao aminao le famonjena Petera hoy ny Baiboly fa tsy nampianarin'olona tsy nandalo l'école tsy tany amin'ny théologie nafatarany an'izay fa hoy Jesosy sambatra ianao Simona Barjona fa tsy nofo amandranina aneo anao an'izany zavatra zany fa ny raiko zay any an-danitra zany hoe rehefa famonjena ny resahany only the Holy Spirit ny fanahy masina rery any no afaka maneho anao ny famonjena na afaka mampafantatra anao teo famonjena tonga eto androany miaraka amin'ny fahafenony fanahy masina anambarany aminao ny atao hoe famonjena tonga eto androany miaraka amin'ny fahafenony fanahy ilaza aminao ny atao hoe famonjena tsy reko ny amen anareo alleluia iza irery any ny fanahy masina irery any rehefa famonjena ny resahany tsy maintsy feo avy amin'ny fanahy masina na fampianaran'ny fanahy masina no afaka hitaridalana eny amin'izay Luka 4:16 tonga tao Nazareta zay nabe azy Jesosy dia natolotra azy ny boky n'Isaia mpaminany dia nisokafany dia zao hitany tao ny fanahin'i Jehova no ato amiko nanositra hitory teny soa mafaly amin'ny malahelo izy dikan'izany raha vao fitoriny teny analany malahelo amin'ny alahelo zany hoe famonjena dia tsy maintsy fanosora ny fanahin'i Jehova rery any aza manay kofitahany ianao aza manay kofitahany ianao fa ny fanompona tsy misy fanahy masina mirévele zavatra dia fandaninandro misy mihaino ve fa ny directeur général miasan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany tsy Jesosy fa ny fanahy masina misy mihaino ve halleluia ny directeur général miasan'Andriamanitra eto tany tsy Jesosy fa ny fanahy masina misy ny atao hoe dispensation tamin'ny testamenta taloha Jehova no mitondra tonga tety ambonin'ny tany ny zanany izy ndray no mitondra fa niala teto ambonin'ny tany ny zanany Dios izy ho avy ety aminareo indray ny fanahy masina indray no mitondra andro ny fanahy masina zao ary ny fanahy masina tsy midera tena hoe zany fanahy masina ary ny olona feno fanahy masina tsy mireharehany amin'ny fahafenon'ny fanahy masina satria ny fanahy masina tsy mitory ny tenana fa mitory an' Jesosy raha tsy aly eto ao izy dia tsy ho avy ety aminareo ny mpananatra fa raha ho avy izy dia izy no ampiaika an'izao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ary tsy ilazany azy izy fa zay hitany sy reny no ambarany zany hoe ny fanahy masina tsy miteny araka ny sitrapony fa zay hitany tao amin'i Jesosy no ambarany zay reny tao amin'i Jesosy no ambarany zany hoe ny fanahy masina dia mitondra ny afatra Jesosy ny fanahy masina dia manambarany amin'i Jesosy halleluia halleluia teneno ny tenanao ny fanahy masina kay tsy midera tena fa midera an' Jesosy manambarany amin'i Jesosy milazany amin'i Jesosy ka tsy possible ianao halala tsarany amin'i Jesosy sy ny planina n'Andriamanitra raha tsy misy fanehoana avy amin'ny fanahy masina rehefa feno fanahy masina ny olona tsy midera ny fanahy masina fa midera an' Jesosy rehefa latsaka ny fanahy masina tamin'ny andron'ny apôstôly dia hoy ny Jiosy fa ahoana kay nitenenany zareo amin'ny tenitsika nefa tsika sinoa tsika jiosy itsika tsy haiko fa dia milaza ny asa lehibe ataon'Andriamanitra izy zany hoe rehefa tonga tao ny fanahy masina dia nilaza ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy fanahy masina ny fanahy masina dia manambarany amin'Andriamanitra manambarany amin'i Jesosy tonga eto andro any anambara anontanieo raha ohatra ka mbola iveriny reny tsy azo atao ny vezivezy tompoko azafady ny fanahy masina sarotin-draha tsy possible mihitsy raha famonjena ny tadiavinao ka ao anatin'iny afatra teny ianao mivoaka fa nateka kay ianao hiaretanao asio kosy
misy mihainy ve atonga eto androany ho an'izay mbola tsy malala ohatry zany izy idoro ohatry zany izy io zay mihitsy ny nansorana azy sa manana ny nansorana azy ny olo ohatry zany izy misy mihainy ve tena no ny namanao tsy mahazo ny voaboaka anaty toroteny hoe raha misy olana ny kibo amin'ny manaraka hoe mitondra kosy zay ny amin'ny fanahy masina enonareo tsara ny fanahy masina izy rery any no afaka manome fanazavana tsara momba ny Jesosy misy ny teny fahendrena ampianarin'ny fahendreny olona fa misy teny ampianarin'ny fahendrena Andriamanitra ao amin'ny Korintianina 2:2 andininy 7:10 dia ho Baiboly izany koa ny lazainay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendreny olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy raha milaza zava-panahy amin'ny olona araka ny fanahy izay misy teny zany rahalahy ampianarin'ny fahendreny olona ampianarin'ny izy hoe iny amin'izay le tsy misy fiantraikany sady tsisy famonjeny tsy manova olona tsy mampiala amin'ny toka tsy mampiala amin'ny sigara tsy manala kista tsy manala fibrome tsy manome zazany tsy manananaka satria teny ampianarin'ny iny fahendreny olona teny mihaja be feno fahendrena be kanefa tsisy hery manova zavatra tsy ny mpanompon'Andriamanitra rehetra no afaka hiteny ohatry ny tenena koa fa manaja tena be izy ka ny atsy ny tenako ny tena jaiko eto fa Andriamanitra zay ny mahatonga sarotiny alleluia tsy ny tenako ny tena jaiko eto fa Andriamanitra fa raha fanajantena nataoko eto tsy mihetsika eto mihitsy ady amboariko tsara ny tanako sao dia hoe mipelipelika koa ny tanany pastery io Andriamanitra no ajaiko eto dia manaraka zay sainy atao fa raha voateny ampianarin'ny fahendren'olona tsy misy impact ary tsy misy fiantraikany fa ozy izy hoe tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy raha ampianatra zavatra aminao androany izany hoe efa nampianatra an'izany ny fanahy no ampianatra an'izany ayaya teneno ampianary zay fanahy masina androany ampianary zay fanahy masina androany avereny tsara ampianary zay fanahy masina androany tseniko ny alleluia tseniko ny alleluia ataovy alleluia mazava sa tsy mazava zay aloha zany ny ilaina ny afataratsika an'izay satria tsika tia fivavahana diso milamina loatra nefa tsy ahitana fiantraikany fa misy kosa ohatry ny bekorontanyzany nefa manova fiainana manova fiarahamonina isaky ny mihetsika alleluia isaky ny mihetsika amen isaky ny mihetsika paster amitsambikina firometatra miala amin'ny tany Jesosy rehefa tonga bekorotana atao am-piangonana kanefa mivoaka miaraka amin'ny fitsarana sy maivamaivana ny olona fa talohan'i Jesosy tsy mbola tonga atao anaty sinagoga milamina be ny fivoriam-bavaka kanefa tsisy sitrana ary tsisy voavonjy fa voaniditra Jesosy indray sabata tao Kapernaum vao nitsofoka izy dia nisy devolony tabataba anina ny ringananay alohan'ny fotoana sahady anao rilay masina Andriamanitra taitra ny olona inona koa ary ty tabataba be ty jerena tsy olona tsony miteny io fa zavakafa ao anatin'ny olona fa hatramin'izay olona io milamina tsara fa vao niditra Jesosy nikorontana toy ny baboly mangina ianao vo aminy dia ohatrany maty le olona kanefa tsy naratra rehefa Jesosy no eo misy manifestation misy fisehoana le fivavahana talohany natongavan'i Jesosy tsy matanty tabataba tsy matanty feo mahery raha vao avy Jesosy dia nisy rantsakazo nataony olona ohatry zao teo ny olona hosana hosana ho an'ny zanaky Davida teo zany fariseo le mpivavaka io ampangino ny mpianatra ao raha izy fa mitabataba loatra lazaiko aminareo fa nisofoko izy linany amin'izany tabatabany izany tabataba masiny izany fa raha mangino ireo dia ny vatondray nosokafako ny vavany dia iantso azy
fivavahana ohatr'izany milainao raha lasa anabavy malala. Fivavahana ohatr'izany mety aminao. Misy tsy milamina, misy fivavahana ohatrany tsy milamina nefa mampilamina anao. Misy fivavahana milamina be fa mampikorotana ny fiainanao. Misy fivavahana milamina be fa mampikorotana ny fiainanao, fa misy fivavahana ohatrany mikorotana fa mampilamina ny fiainanao. Misy mihaino ve aho? Tsisy dodo. Vérifieo kely ny ao akaikinao. Mazava sa tsy mazava zay? Fitinao amin'ny namanao zay voalaza teo aloha. Alohan'ny tondrako ny afatra. Hiditra amin'izay ary tsika ny amin'ny prinsipa an'Andriamanitra. Andriamanitra amin'izao andro faran'izao, alohan'ny hataperan'izao tontolo izao, dia tena tehiseho amin'ny heriny lehibe, amin'ny setrasetrana hery amin'ny maha-Andriamanitra azy mihitsy. Satria ho avy ny fotoana manko tsisy herin'Andriamanitra intsony eto an-tany, ary tsisy Andriamanitra eto an-tany, tsisy Jesosy eto an-tany, tsisy fanamasina eto an-tany, fa hiakatra ho any an-danitra ny zanak'Andriamanitra. Manomboka eo ny atao hoe fahoriana lehibe na hoe grande tribulation, andron'ny biby dia. Fa ho akarina ho any an-danitra ny zanak'Andriamanitra, ho avy tsy ho ela Jesosy hanatanteraka an'izany. Ary alohany akarany ivian Jesosy haka ny fiangonana, dia hisetrasetra amina hery izy, hiseho amin'ny maha-Andriamanitra mpamorona azy izy tahaka ny tamin'ny Genesis. Satria ny natiorany dia mpamorona fa tsy mpanasitrana. Tsy mpanasitrana Andriamanitra tamin'ny voalohany fa mpamorona. Ny antony natonga azy tsy mpanasitrana satria tsisy aretina hositranina, fa zavatra hoforonina ny nisy. Fa rehefa nanota ny olona nanomboka teo nisy ny aretina, zay vao niseho aninona amin'izay izy anasitrana. Ka amin'izao andro iainantsika izao, dia hiseho izy eo anatrany olombelona hoe za tena misy, tena miexista. Ilaina ary an'izao tontolo izao, ilaina morona an'izao tontolo izao. Dia hiseho amin'izany fisehoany izany izy amin'izao andro iainantsika izao. Ho révélé ny fanamasina amintsika androany, ny asany ho Andriamanitra mpamorona eo. Ka raha hivoaka eto ianao dia hifampisakambina aminy, ary tsy hanan-tahotra ary tsy hana fitozenao hoe tena manam-pitsahary ana fa mianaka amin'ilay Andriamanitra mpamorona. Rehefa Andriamanitra amin'izay hanao zavatra, dia maka olona anankiray izy hamonjy tanàna na hamonjy firenena. Ahoana hoe zafady? Maka olona anankiray izy hamonjy tanàna na hamonjy firenena. Iza ny olona ho alainy? Olona manana etaetam-po hamonjy ny namany. Zany olona zany no alainy, atsangany, hamonjy tanàna sy hamonjy firenena, ary mety hamonjy izao tontolo izao mihitsy. Io zany ny zavatra ilain'Andriamanitra hita ao anatin'ilay olona, etaetam-po hamonjy ny namany. Fotsy mahazaka mahita ny namany ory. Ny natonga an'Andriamanitra tena nampiasan'i Jesosy, tsy Jesosy tiampiseho era, fa lay toe-pony Jesosy tsy mahazaka mahita olona sahirana, mahantra, mijaly, marary. Ao amin'ny Matio 7 ary amin'ny andininy ambanimbany ery fahinina amin'ny 30 any ka hatramin'ny Matio 10 teo ny Baiboly hoe naonena azy ny fijerin'ireo. Ahoana azafady? Satria nampahantraina ireo tahaka ny ondry tsy misy mpiandro. Jesosy zany nitety tanàna sy voatra ary sinagoga,
dia nahita olona mijaly mafy nefa mivavaka zay mazoto amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny fahalalana dia hoy Jesosy mampalahelo ndry onena izy dia zay toe-pony Jesosy zay no mahatonga n'Andriamanitra mampiasa ny Jesosy raha tianao no ampiasain'Andriamanitra tsy le teaneo hoery tsy iny mahatonga n'Andriamanitra ampiasanao le anao teo feno hery fa ianao onena te hamonjy olona dia aniraka anao izy ary hanositra anao izy. Alleluia. Hita n'Andriamanitra tao anatin'ny Mosesy io toetra io. Mosesy indray andro tao amin'ny Exodosy toko 2 tonga sainy izy ay za ty kay tsy Egyptianina. De 11 Exodosy de 11 eo manomboka an-tantara tsy zaka tsy Egyptianina fa zaka ya Hebreo fanitaizainy reto Farao reto hatramin'ny fahazazako dia niveriko fa Egyptianina mihitsy ay tamin'ny fotoana natongava ny saina kay raha lako reto andevozina isanandro reto satria reo manandevo ny zanak'Israely Hebreo raha lako kay reto andevozina reto tonga saina izy na fiainana luxe sy confort zao iainako zao elako zao satria fanandevozana rahalahy hamonjy ny rahalahy koa. Misy olona mavita miala amin'ny fiainana confort satria fiainam-pahotana na dia azahoana confort azy ialana zany hamaly ny antson'Andriamanitra izy mba hamonjena ny namany. Ny confort mitondra ho any amin'ny fahaverezany aleko mahantra velona tonga any an-danitra. Inona ny tombony anao raha confort ny fiainanao luxe ny fiainanao misy tonga eto mpanan-karena amin'izao fa marary ianao mety tsy hainao ny marary fa ny zanakao ianao miainana manao confort tsy nentinao fotsiny ny tomobilinao any arina any amin'ny garagenao any izy vezivezy mankany andafy ianao manana ny maizy ianao kanefa misy fiainanao fiainam-pahotana mankany amin'ny fahaverezana zao ny afatry ny tompo aminao androany miverena amin'ilay namorona anao fantatry ny tompo fa hitady fanasitrananao any zanakao na tonga avanao etonao anao manokana kanefa zao ny afatry ny tompo aminao vaovao ny tananao raha mihaino ahenao raha tsy bebaka ianao Jesosy zany fa io fanasitranany ihany no ilainao mety ho sitrana ny zanakao satria mamindra fo ny tompo ary mety tsy ho sitrana ihany koa fa izao amin'ny fotoana ialana ho eto an-tany raha tsy ajaninao lay raha malotonao iny lay aferafera malotonao zay atonga fananan-karena iny amin'ny fotoana ilana eto amboniny tany dia misy afo be mitsena anao mirehatra dia ny tompo androany mivereny ianao amin'Andriamanitra amin'ilay namorona anao fa mbola tia anao Jesosy mbola tia anao Jesosy misy afera maloto idiram-bola misy afera maloto ao mampanan-karena anao hoy ny tompo androany melamy io dia mandehana mahitsy tsara mandehana tsotra tsara na manaona mety ho fahorinao eny am-pandehanana eny fa Andriamanitra anankana anao indray amin'ilay voninahitra tsy hay hazavaina anankana anao Andriamanitra amin'ilay voninahitra tsy hay hazavaina sekalarabazunda yababa shokaya Mosesy hoy ny Baiboly Hébreu 11:26-27 nifidy mantsy rehefa fantany zany fa tsy zanak'iny zanaka vavin'ny Farao izy fa Hébreu dia hoy zay hoe za tsy zanakareo kay fa za kay Hébreu ka nanandevony rahalahy koa hatramin'izay izao ialako nareo izy na dia mampanankarena azy azy dia ny Baiboly hoe nifidy mantsy hiara hitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra ahoana hoe zafady toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana nanao ny fanaratsianan'ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsony Egypta satria nijery ny famalian-tsoa izy nelany lay arena be feno fahotana feno fanompoatsampy misy aminareo hodigasy nazonao tokotany nazonao fiara nazonao omby nazonao vazaha nazonao tomobile fa tonga ny afatra androany tonga ny afatra androany iaikenao fa otany nazonao n'io zavatra azonao io dia mila manolotra ny fiainanao an'i Jesosy Kristy ianao ka namana ahoana mety ho lalanao eny sy ny fanaratsiana azo anao
satria raha manaradian'ny Kristy anao ka i Kristy marina io arahanao io tsy maintsy misy fanaratsiana ao tompoko. Raha mandokanao daholo ny olona tsy izy io fivavahanao io, satria Jesosy tsy ny olona rehetra ny nandoka azy. Jesosy dia tsara fanahy, fa hoy kosa ny sasany mpamitaka lery. Ka raha i Kristy no arahanao tsy maintsy misy fanaratsianao, kanefa tsy ny fanaratsiana iny nijery anao fa le famalian-tsoa ao aorianao. Misy valisoa ao aorianao, misy valisoa ao aorianao, misy valisoa ao aorianao. Tsy reko ny amen anao. Halleluja. Zay nany Mosesy elako ty arena miaraka amin'ny fahotany ty, fa leko hanompo an'i Kristy Jesosy. Io vatolamo kapony Jesosy io tandino kapony Mosesy io tandindon'ny Kristy io. Lay nikapona teo amin'ny hazo fijaliana mba afaka etaetany maro. Tanao olona enetsy malilalana, lehilahy fotsiny enetsy mahery, vehivavy firetsy mangetaetany anefitra. Dia ho Jehovahandriamanitra tamin'ny Mosesy hoe kapo io aram-bato tandindon'i Jesosy ny kapoany io. Mba sotsika famonjena, mba sotsika fanasotranana. Ny kapoana ny aram-bato nivoaka ny rano namoky an'ireo olona manapokisanyireo. Reba zondolorobobo sakaya sindalarababa seke. Hey, ianao zay mainy etaeta-piainana tonga eto, mitotototo tonga eto, misy Jesosy ny kapoana tao. 2 taona lasa zay mba azonao famonjena, mba hanala ny etaetanao. Jesosy no anarany, iza no anarany, iza no anarany, iza no anarany, iza no anarany. Jesosy tsy ny roka-pony amin'ny hazo fijaliana, fa indray mandeha ihany noho ny amin'ny otako sy ny otanao mba hamonjenanao. Zay no natonga ny Mosesy tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana, fa indroa nikapoka any Jesosy. Mbola nangetaetana ny olona, nefa izy miaina amin'ny fahotanany, ao fahotanany mahatonga ny etaetany, tsy manaraka taridanany. Tondray Andriamanitra, teneny ho aram-bato fa moaka rano. Ay ozy Mosesy, tsy teneny koa fa kapoako ny kapoana. Tsy azo kapoana indroa Jesosy fa indray mandeha ihany ny antona ny teny amin'ny azo. Zay no natonga azy safiditra. Ianao zay efa nivonjena, aza miverina manota itsona, fa lasa mikapoka ny Jesosy fandroany eo amin'ny azo fijaliana ianao. Remazondalarababa sekaya. Tonga soe amin'ny toeram-pamonjena ianao androany raha lasa navavy malala. Aza miverina manota itsona, aza miverina manota itsona, aza manaraka ny lamaody mpivavahana feno fahotana. Tsy mahasoanao reny. Maro amin'ny namanao tsy olana namany manota amin'ny tantara amin'ny rahavavy izy. Nanota zaho maly rahavavy aho hita mambavaka. Mba nanota kely ny rahalahy, nanota kely ny bandy. Zay ny natonga ny Mosesy tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana, satria nanombo an'i Kristy fanondroany teo amin'ny hazo fijaliana. Ianao zay mainy etaeta-piainana, Jesosy no vahaolana ho anao, Jesosy no atoroko anao, Jesosy no atolotro anao, Jesosy no omeko anao, Jesosy no ambarako aminao androany. Avereny hoe Jesosy. Misy miainy veo. Nisy tsy Egyptianina nikapoka Hebreo, hitany Mosesy ny rahalahiko kapoanao io, rahalahiko vonoanao io. Jereny moramora le Egyptianina, marary ianao niany. Rahalahiko iny nikapoanao iny, nenjehany, tratrany, tapenany masony, frosage, lavo tambany, nasiny mafy, niady lavaka izy, nalevony ny tany, satria kitika ny rahalahy. Alleluia. Tamin'izany mbola azo atao ny kastanana rehefa tamin'ady. Hitan'Andriamanitra manana toe-po hamonjy ny rahalahy izy. Olona ray alohany mivonjena. Ny apitsiny iny nisy olona anankiroa koa Hebreo sady samy Hebreo ny miady. Miady indray reto nefa mpirahalahy. Dia ozy izy hoe aza miadinareo, ianao ny diso tezitra ireo.
fangaty sy hitanainy nanao valilany l'Egyptianina malinina sitrinao tany apasy tanaty fasikiny vatana hitsarana indray ela inandray ianao amonjy olona le olona vonjenao indray no mifototra aminao olona vonjenao indray no miady aminao indraindray misy olona atao aminao andeha hivavaka jiranonao tonga atao anatin'ny fiangonana voavonjy izy fa ataoriana kely ianao indray no ediavana ianao indray no fisainy kanefa ianao no namonjy azy fa Mosesy tsy niemitra amin'ny famonjem-panahy tsy niteny mihitsy izy hoe le famonjek'olona ity no mahatonga an'ity problème ako ity mahatonga anaka ohatra non ninona problème hoentin'ilay asa famonjena toy izy foana ny lalany fa ity asa ity mahatonga problème indraindray amin'ny fiainanao toy izy foana ny lalany raha tsy ty asa ity tsy tonga tany amin'ny zandary a garde vita amin'ny 3 jours kanefa taorianan'izay nitoizako lalany Alléluia. Ay ny tomponareo misy mihaino ve tety aoriny ny tompony etaetapony Mosesy tia hamonjy olona ray ny vonjeny voalohany olona roa ny faharoa olona 7 tamin'ny fahatelony lasa izy nandositra tany amin'ny tany Midianina nahita ankizy 7 vavy andeha tsaka rano tamina lavaka fatsakan rano tany olona mangetaetan'i Jesosy nisy olona andeha androka andreo mila tetonareo fa niakatra andray Mosesy nanrokany izy ireo jirika ireo namonjy an'izy 7 vavy dia hoy ny tompo hoe tena ho ampony ty olona ty ny hamonjy olona efa intelo 3 fois successive zay nahitako azy olona ray ny vonjeny tamin'ny voalohany olona roa tamin'ny faharoa tamin'ny fahatelo olona 7 irako ty andeha hamonjy firenena amin'izay lasa hoe ie enao tia mamonjy olona io enao tia mivavaka ho an'olona io ho ampiasaina amin'ity firenena ty enao mety porte ny anomboanao azy mety contact personnel ny anomboanao azy mety ao mijiranonao ny anomboanao azy fa misy Jesosy any an-danitra mahita an'io ho ampiasaina Andriamanitra anao hamonjy fanahan'olona be dia be ho atsangana amin'ity firenena malagasy ty halleluja nipotra amin'izay Jehova avy any Jehova zany mbola tsy haritany Mosesy sady tsy fantatry Mosesy tsy hainy zany aizany afantarany an'izany sampy notopoiny tao amin'ny Farao sampy tsy hainy zany fa tiany fotsiny le raha lany dia vonjena fa tsy hainy akory fa misy Jehova ao an-danitra ao fa indray mandesy nandita amin'ny tendrombohitra anankiray Horeba no anarany dia rehefa nandalo izy misy roy memy karazana hazo zany dia misy afo mirehatra eo kanefa tsy may le zava-maniry dia ozy izy hoe laolo hafahafa nainty raha ty ambalao ma karakory tsara izy olona ty karokaroka dia ozy izy aleo ivily kely izany io fahitana io hoe inona ny mahatonga le zava-maniry tsy levony nefa misy afo enao le zava-maniry nambolen'Andriamanitra tsy levony nefa feno afon'Andriamanitra mahitanao ny olona dia manomboka te hivily andeha nanantona n'ilay afo miaraka aminao ary rehefa mivily manantonao izy dia mandray antson'Andriamanitra miantso azy indrany riba zendele rebobo shaka enao zany olona izany enao zany olona izany tonga atao miaraka amin'ny teny ampianarin'ny fanahy fa tsy ampianarin'ny fahaingana misy mihaino ve rehefa miredaredy enao miaraka amina afon'Andriamanitra dia manomboka olina ny olona manomboka nantona ny olona dia rehefa manantona izy dia ny refeo ihany koa miantso azy dia nanomboka nanantona Mosesy naka kitay izy tamin'io navelany kitay lasas misy feo tampoka amin'izay avy ao anatin'ny afo Mosesy karaha hainy anarako
misy feo boaka anatina afo karaha haina anarako esory ny kapanao fa toerana masiny ijanonanao eo hakarakora tsara maraty zany hafahafa izy zany rehefa manomboka manantona ny afina Andriamanitra ianao dia manomboka mahita ny zavatra tsy ary hitanao talohan'izay mazoda yava shakaya avazinaya hatramin'izay antsy sy ny fanalana kista sy fibrom fa rehefa manomboka manantona ny afina Andriamanitra ianao manomboka mahita zavatra manjavona ho azy miala ao anatiny testicule miforona ho azy anankiray lasa roa evangelista Branco teo naminany izy teo ho double ozy ny zavatra ataon'Andriamanitra aminao testicule ray lasa double koa androany re maso teneno namano lasa double ny anankiray tsy possible zany raha tsy ao ny afo dia ozy amin'izay Jehovah tao anatin'ny afo efa hitako ny fahorian'ny oloko reko ny fitarainany fantatry ny alahilony ndry hitany ny fahorianao reny ny fitarainanao eo fantany ny alahilonao kefa nidina azaosy amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina zay nampahory azy dia hitondra azy miakatra ho any amin'ny tany tondradronono tsy tantely hoetiko any izy ka viatianao irahako Mosesy fa hitako ny nataonao tamin'le bandrolany ady tariny dia nivonjainao satria akamanao dia hitako koa le nataonao tamin'le anankiray iny tezitra le anankiray fa mbola tsy kivy ianao dia tamin'izy fito miravavy tariny koa mbola hitako irahako ianao hamonjy firenena amin'izay tonga ny fotoana amin'izay atsika nyty firenena ty tonga ny fotoana amin'izay atsika nyty firenena ty amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy miaraka amin'ilay feo avy ao anatina afo voice from the fire voice from the fire misy feo avy ao anatina afo avy reny hoe misy feo avy ao anatina afo teny tsotsotra tsy mahova olona fa teny miaraka amina afo sy hery ary fahefana no mitransforme olona tonga ny fotoana hitsangananao sy hitsanganako ity fotoana androany ity nente ahatonga anao miaramila ny Kristy tsy ho sikanina ihany ianao fa ho tonga miaramila vavy ny Kristy miaramila vavy lela miaramila lahy ny Kristy miaramila oh miaramila sy mihaino veo namonjy firenena Mosesy narahana tamina famantarana sy fagagana amin'izay nefa olona tsotra kely mpiandry ondry manomboka azy fagagana ngisabe tena lasa bibilava manao konombiasy dia mba mavita dia ozy ny herin'Andriamanitra kimbiany loatra nareo hoe nately ny herin'Andriamanitra le bibilava ny piskidy dia ozy Arona sy Mosesy enjana le miaraka amintsika rano fotsifotsy navadika lio fagagana ranomasina mena amin'ny sokatra fagagana manomboka eto raha hiaraka amin'ny afin'Andriamanitra ianao irano Kristy ianao ampanaovy ny famantarana sy fagagana ianao atonga an'izao tontolo izao hiaiko fa Jehovah no Andriamanitra ary hiverina amin'Andriamanitra ny olona amin'ny anara maherin' Jesosy tena hoe raisiko amin'ny anaran' Jesosy tanao lehilahy kely tsotra kely mpanan-karembe izy tamin'ny voalohany fa ozy izy hoe tsy valeur ako ty fa valeur any Farao fa za Hébreo elako ty dia nifidiny ho tsotra kely izy raha tianao nampiasain'Andriamanitra mety za hevitra ny tenana olona simple ianao mety za ninona hoe mieritreritra ny tenana olona simple olona tsotra
rehefa ianao mieritreritra anao tena grand tena goavana tena zao ny voninahiny tsy omeny ianao. Zay no mahatonga ny Mosesy tsy tamin'izy 40 taona ny natsangana voalohany, 40 taona izy vao natsangana, izy efa somary efa antitra, mba tsy eritreretana hoe ny atandrako sy ny tanjako ny navitako andreny, fa izy efa manomboka ananina vao nampiasaina. Mety eza eritreretranao olona simple ianao, fa hiaraka aminao Andriamanitra, ny simplicité ny mahatonga n'Andriamanitra ampiasanao. Alléluia, alléluia. Jesosy androany no miteny fa ianao no ampiasain'Andriamanitra ianao ka, hitona fanan'olona ianao ka. Fa nga hiverina foana salama fotsiny dia zay ho ampiasain'ony ianao hitona fanan'olona. Ny havanao tonga hivavaka, ny havanao tonga ao amin'i Jesosy, ny fianakavianao tonga ao amin'i Jesosy, dadilahinao misy tromba iny ho tonga amin'i Jesosy. Raha fozam-bavinao sarotiny beskidy iny miaraka miparakina azy iny manozonozona ny tokantranonareo iny ho tonga ao amin'i Jesosy iny. Rehefa manomboka mirehitra ao anatinao ny hafa. Alléluia. Tianao ve Mosesy raha mbola teto Mosesy tamin'izany? Tianao ve Mosesy? Izy ny tian'ny Mosesy raha mbola velo Mosesy tamin'izany? Misy tsy tian'ny Mosesy hono Jesosy ampidino ny tanany. Mosesy, alléluia, gravy voaka ny ala tao amin'ny tany Egypta ny olona. Mosesy no mitondra azy, lehilahy kely anankiray fa lehilahy nafohy tena, navelany tany amin'ny rafozany tany ny vadiny sy ny zanany, fa lasa izy andeha moaka an'ilay olona hiala vao amin'ny tany Egypta. Efa stable ny situation vao natsoiny vady aman-janany ireo hoe tao ty amin'izay izy rafozako fa efa mba milamindamina zany. Zany teo mafohy tena, avelany any mihitsy aloha ny vady aman-janany fa andeha hitady an'Andriamanitra sy hanao ny asana ny raha n'Andriamanitra azy izy. Mila olona ohatr' zany Andriamanitra amin'izao, fa tsy olona teo confort nefa tsy miaraka amin'ny herin'Andriamanitra, very any amin'ny elo. Tianao Jesosy, fa zao raha lasa anabavy aho faranako ny tapany voalohany dia hiditra amin'ny famoronanao. Misy taona maditra ny zanak'Israely, toy izay Andriamanitra hitezitra amin'reto fa reto maditra reto mimonomonona mafiato ho aringako reto, fa Mosesy miady varotra. Jehovah ho hitanao le olona ny rany afaka manova ny fanapahan-keviny ilay naniraka azy. Zareo le olona ny rany afaka mangataka mba hiova ny fanapahan-keviny ilay naniraka azy. Maheno avy ianao ho aringako reo. Toy izy misy amintsika manko ny ninona tenen'ny Tompo dia efa amen foana. Alléluia, amen, raisiko zany, fa i Mosesy tsy nandray an'ilay izy. Aringako reo, raisiko zany, tsy nanao an'izany Mosesy. Raha aringanao anereo Jehovah ho zay dia hiteny ny firenena hoe tsy zakany Jehovah no mitondra an'ilay firenena ka i malemy Jehovah. Hiteny an'izany ozy reo olona reo. Zany iny nataony vavan'ny olona. Tanao misy taona ianao mila miteny Andriamanitra zareo ny vavan'ny olona momba ny za tsy mety miteraka ity. Nefa za miaraka amin'ny olona zay ny olona fa tsy mavoa zavatra ianao. Ho vao ny fanapahan-keviny. Alléluia. Aza ringana ireo. Non, Jehovah aringako reo fa mahasositra be reo efa firy ny fagaganana ataoko fa mbola mafiatoka foana reo. Ka zao ane promotion omeko anao, reo aringako fa ianao ne mbola atsangako dia ataoko firenena lehibe ianao. Hitona firenena anankiray ngeza be indray ianao. Non, ozy tsy foiko reto firenena reto. Hitanao zay mahazava-dehibe ny manana ray ara-panahy. Ilay mitondra anao tahaka ny zanaka. Na dia maditra azy ianao tokony hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra, ny dadanao ny raiky mamanao ato ara-panahy miresaka amin'Andriamanitra hoe mamindrafo aminy. Mila zanaka ao anatina asa fanimpony ianao tompoko, mba misy ray na reny ara-panahy hiady varotra ho anao manoloana ny zavatra mahazo anao. Tenenao ny namanao, mila zanaka ao anatina asa fanimpony ianao.
mba misy ray aman-dreny ara-panao hoe hiady varotra amin'Andriamanitra ho an'ny fiainanao. misy mihaino ve tena tiany Mosesy ny zanak'Israely Andriamanitra zay efa leo tsako ny misy taona leo sy olona indray maka leo anahy mihitsy rehefa maheno tony mbavaka neny dia sosotra mihitsy za miteny faizoany mihitsy ny tompo atao izy ndray miteny mamindrafo amin'ny Jesosy mahakamo koa zany vavaka zany ranga za eto mangataka asio any mihitsy izy bebany nanankiray indray miteny mamindrafo amin'ny tompo tsaky zay le fona reny za amin'ny efa le fona miaramila be reny asio mafy izy bebany dia nankiray ato mangataka mamindrafo amin'ny Alléluia. Satria misy olona maditra inanay Jehova leo fa Mosesy mbola niady varotra fa zao raha lasa nabavany zavanisy riraka ihany Mosesy tamin'ny farany dia tezitra rehefa tezitra i Mosesy le vatolampina saina nitenenina nataony inony kapohany zany hoe tandidiny hoe nanota dia nanombo ny Jesosy Kristy fandroany teo amin'ny azo fizalena satria ianao tsy nanaraka ny teniko Jehova tsy ataoko tonga amin'ny tany Kanana ianao tsy ataoko tonga amin'ny destiny ianao ataoko mitsinjo azy fotsiny ianao dia ho faty ianao dia eo tsika ny manomboka dia hiditra lalina dia marana. Deutéronomia 34. Ny nahafatesan'ny Mosesy sy ny nandevenana azy. Ianao ity fanambarana ity. Dia niakatra niala teo Arbota Moaba Mosesy ka nankany an-tendrombohitra Nebo. Nankaiza izy ny tena fiainan'ny lehilahin'Andriamanitra dia tendrombohitra. Ao amin'ny tampony Pisga zay tandrifony Jeriko ary nasehony Jehova azy ny tany Gileada rehetra hatrany Dana sy Naftaly rehetra sy tany Efraima sy Manase sy ny tany Joda rehetra hatramin'ny ranomasina andrefana ary ny tany atsimo sy ny amoloasany Jeriko tanàna Berofia ny Zoara dia hoy Jehova taminy io no tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe omeko ny taranakao izy nataoko mahita azy ny masonao nefa tsy ho tafita tonga eny ianao ratsy zany ianao zany efa mba manakaikikaiky le zavatra nampanantenan'Andriamanitra aminao io le izy io fa ataoko tazanao fotsiny nefa tsy omeko anao ratsy be zany io le izy fa manangasanga io kanefa tsinjinao fa tsy omeko anao io le mariage fa tsy tongany ianao io le ositra fa tsy tongany ianao io le falebiazany ny asa fanompony fa tsy tongany ianao io le fiara io le trano io le voninahitra io le fahasoavana fa tsy tongany ianao iry le lanitra saika voavonjy fa tsy voavonjy tsy tongany ianao nampalahelo nazo any Mosesy teto nanomboka ihany izy fa tsy afaka namarany sy ny fanombohan'ny dianao ny zava-dehibe fa ny fiafaran'ny dianao rehefa manomboka ianao dia farano hatramin'ny farany raha lasa nabava raha nanomboka ianao androany andray an' Jesosy aza miemika itsony fa tongava hatramin'ny farany any an-danitra aza miemika itsony raha tsy efa tongany amin'i Jesosy zava-dehibe ianao androany angetaentan'Andriamanitra tonga ao amin'i Jesosy fa zava-dehibe lavitra ny fiafaran'ny dianao tonga any an-danitra ianao nisy nampiasain'Andriamanitra tany aloha nalaza be tamin'ny herin'Andriamanitra fa miaino ny sasany izy ankehitriny ndry ohatranay taloha manandroka devolin'olona ihany fa nisotro taoko atao anaty bara taty aoriana manana masiny tena ihany fa nivarilava tamin'ny fijangajangana taty aoriana
nanomboka kanefa tsy navita namarana. Teneno ny namanao raha nanomboka ianao ao amin'i Jesosy, aza mijanona raha tsy tonga any amin'i Jesosy. Ao vesatsy ao zay. Andiny fadimy. Ary Mosesy mpanompon'i Jehovah dia maty teo amin'ny tany Moaba araky ny tenin'i Jehovah. Ary nalevina amin'ny Baiboly teny frantsay nalevina Andriamanitra. Iza zany nandevina ny Mosesy? Tsy olona no nandevina ny Mosesy fa Andriamanitra. Fa raha olona nandevina ny Mosesy mbola niquery ny olona tao iny da tadiaviny olona dia nentina niteteny Madagasikara nanaovana cercueil dia mikasika azy dia sitrana ony. Fa Andriamanitra irery nitondra azy teo ambonin'ny tendrombohitra io dia natao maty teo izy dia niady lavaka Andriamanitra dia naleviny tao. Dia voly sy anjely ihany no afaka mahita an'io toerana nilevenana io, fa tsisy olona afaka mahita an'io. Nalevina tao Andohasa tao amin'ny tany Moaba. Tandrifiny be ty Peor izy ka tsy misy olona mahalala ny fasany mandrak'androany. Hitanao zany tsy misy olona maninona mahalala ny fasany satria zany nandevina azy. Satria mahery vaika loatra ny fampiasana azy ka na maty azy iny mety mbola tadiaviny olona. Efa 20 taona Mosesy vao maty ary tsy pahana ny masony na niena ny heriny. Ary ny zanak'Israely nisaonan'ny Mosesy 30 andro firy teo ary bota Moaba dia tapitra ny andro fitomanina ny aonana ny Mosesy, saonan'ny Mosesy. Eno afa eto niteboka hijanonako amin'ny fampahafantarana ny prinsipe n'Andriamanitra dia resaka famoronana. Maty Mosesy, maty Mosesy. Rehefa maty Mosesy vory ny olona, tomany ny olona. Tsy taona ny olona mitomany 3 andro, tsy taona ny olona mitomany herinandro. Fa rehefa maty Mosesy firy andro ny olona nitomany? 30 andro. Sady nisaona miaraka amin'ny bokotra mainty raha ny fomba amin'ny foko sasany eto Madagasikara. Eno nareo ny natiora ny olona dia ny mitsetra olona fa tsy mba natiora ny olona ny manao asa tsara eo amin'ny fiainany olona. Maty Mosesy tsy nirara velona Mosesy tsy nirara iny zanak'Israely tsy nahoany ampitomany ataony zay mampiakatra azy, ataony zay mahatezitra azy, kanefa lehilahy mitondra soa ho azy sy ny firenena hatramin'ny mpiara-miasa zay akaiky azy nina za manohatra azy sy mikritike azy, kanefa ao amin'ilay onction ny ositra hitondrana ny zareo any amin'ny anjara voatendrany. Anisan'ny ratsy fikarakarany indrindra tamin'ny mpanompona Andriamanitra teo tantany Mosesy. Satria Mosesy ray ny namany Jehovah Andriamanitra. Satria Jehovah rehefa miresaka amin'ny tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany dia ankoatran'io dia ireo zanak'Israely eo ny namany isan'andro. Nefa ireo tsy miraharaha ny fiainany, tsy mba miraharaha ny toepony, manohatra azy rehefa maty izy volaneo fitiavana. Nandray lesona teto raha lasana bavy. Misy lehilahy atsangan'Andriamanitra monjy tanàna sy firenena. Misy mpanompo tena atsangan'Andriamanitra tokoa no asa lehibe ary anisan'ny hiraka manokana ho an'ny fiainanao. Aza ndrasana maty izy vao mitsetra ianao ka hitantara ny zavatra nataony taminao, tahaka ny vehivavy atao hoe Dorcas tao anatin'ny Baiboly. Rehefa maty i Dorcas, le mpitondra tena nitomany tamin'ny Petera, ireto ny akanjony mena anay, ireto ny akanjony mena anay. Zany ny toepony olona. Maty ianao vao mitanisa ny soa nataonao ny olona, fa velona ianao sy tanysainy le soa azony aminao. Teneno ny namanao, misy olona irahan'Andriamanitra asoanao sy ny ankonanao sy ny fianakavianao hatramin'ny fahasalamanao aza hoe adinonao hatramin'ny mandeha hôpitaly, hatramin'ny sin'ilay olona ny rahan'Andriamanitra. Raha mbola velona izy hoe toano izy, asio soa izy, karakarao izy. Aza andrasana maty hoe izy
vao hitanisa ny soa azonao taminy ianao fa vao nytanyanao raha azonao resaka tsy maintsy ampianarina tsika ny prinsipe an'Andriamanitra azadino fa tena misy ny atao hoe lehilahy ny rahan'Andriamanitra ary za tsy andry olona anambaran'izany fa zany manambaran'izany fantatro ilaina ny mirakay eto Mahajanga eto halleluja halleluja ary za koa mino an'ireo lehilahy reo matoa manasa an'ireo ary ero anay ny fahatongavanareo mba ho miazatra any fa maro ny olona tsy malala dia mitraité an'ilay olona amin'ny fomba tsy tokony traitena azy nefa le olona natsanga nitondra azy ho amin'ny destinéany ho amin'ny anjara voatendrany ary zany mahatonga manao défi mihitsy amin'ity fanompona an'Andriamanitra eto Mahajanga eto défi ho ataoko défi ho fantatry ny olona fa tena mbola misy Andriamanitra ary misy olona ny rahan'Andriamanitra ka amin'ny fahavelomany asiosoa izy tena na zany namanao fa ohatry ny adininy kely izy teo ny olona dia manana natiora mitsetry ndry mampalahelo pasteur fadianina herinandro izy io mbola mainty izy io ola oe mampalahelo dia mitsangatsangana ela be eo dia zany natiora ny olona maninona hoe mitsetry fa tsy natiora ny olona ny maneho azy ampianarina izy vao mayaniny fa ny fitserana tsy ampianarina sady zany ny fitserana ny atao hoe fietseham-po mihetsika ho azy fietseham-po tsy ampianarina zay mahatonga ny olona taitra tampoka ny fitiavana ny etsi-po tampoka izy dia nanao sipa tsy midika koa zany dia ino ndray fa nietsika ny anao dia ino koa fa zany kay mahatonga namanao hoe fa nietsika izy tato tsy mila ampianary sahirana amin'izany eo ianao fietseham-po maninona tsy ampianarina fa niasa ampianarina zay natonga an Jesosy nampianatra satria fantatry ny olona hoe etsi-po fotsiny reo mpianatra Jesosy mahafinaritra zay za koa mba manireo mpianatra Jesosy tsy zay fa nampianariny Jesosy ny olona hoe raha tonga aminareo reto omeo ranombangatsika faravakely nosotroiny mehohanina izy ampandrosoatrano izy asiosoa izy ampianarina ny olona vao mahan'izany ary tsy miandry vazavy any andafy inviteko eto vao mpianatra an'izany ianareo za marainareo mampianatra an'izany ianareo karakarao ny lehilahy ny rana ho anareo karakarao ny vady aman-janany halleluja mba hateza ny asa fanompony mba ho ela velona izy fa misy natao mort précoce mort prématuré reraka loatra le lehilahy ny ran'Andriamanitra maty alohan'ny fotoana ny asa mbola tokony toy maty noho ny arerana izy satria le olona mitroka ositra fotsiny fa vao pastera sitrana pastera na dia efa amin'ny 20 alina mbola maneno ny telefonany pastera marary mafy zanako ate marary mafy tsy matory pastera nefa be voka be azy madamo pastera mbola mametra tanana pastera mbola tsy eo io mavavaona iny sady tazomy ihany ny kibso de dakana de vola na fotoana ampinonona zazakely aza tsisy tamin'ny larobia zay tamin'ny 6 any nanomboka nandray olona amin'ny 10 latsaka fa efa ny voatapy 100 latsaka enina ny olona niraisina mivady tamin'ny larobia efatra amin'ny 9 za amin'io mbola reraka ary mbola faible dia ny anankiray koa zany mbo hoe tianao repo fa tonga amin'izay reponao nino eto ianao miaraka amiko eto ianao tonga ao an-trano mitadinoana amin'izay le zazy kanefa mbola tianao repo inao moa zay anao ina moa zany mba makamakaina kely sady makaina nono ilany mivoaka ihany hoan'le anynaty azo tory eo dia zany mampiditra ny nono iny rehefa mivoaka iny rehefa avy eo satria tsy eny efa le zaza mitady izy reraka dia zany mampiditra azy zany ny fiainanay zay dininao zavatra ohatr' zany dininao zavatra ohatr' zany
fa ianao variana mitsetra fotsiny ianao ndry miasa ny ery zare reo hoe ndry oka zay ny fitserany manaova asa amin'izay atsoro ny tananao dia omeo zay azonao omena azy anohanana azy omeo vola izy omeo sakafo izy omeo tomobile izy omeo moto izy anamboarin-trano izy na tsy teka azy ianao toizako ty izy izy ny momba amin'izany zavatra zany ataovy ambony ny tanany ianareo hoe dia sura fa isy olona ho avy ampianatra an'izany eto mety tsisy fizano izy ampianatra an'izany eto alleloia zany ny mahatonga asa fanompona reraka tamiko satria diso reraka loatra io mpitondra io diso reraka loatra ny asa rehefa tena mandroso tsisy fotoana hinanana hanina jesosy ny teny tampianany andao hiala eto tsika fa tsisy hinanan-kanina fa mifamoivoy loatra ny olona dia nisy nahena andeha ary ondro zareo andeha hinan-kanina dia vao nisy nahena dia reo ndray ny tonga taloha tany ny andro an' jesosy la ololona reto nata hinanana sotra raiky tsisy dia nitoizana ndray ny asa mazava aminao vy ty resaky ty raha tonga eto ianao baiboly no resantsika tsy gazety nyvoaka ao maly sy androany vao tonga tamin'ny alaroby maraina inona sakafo amenanao dady satria misy manolo tena ataonao sakafo foanay rehefa tonga any reny tany masajy ataovy tongotrombo dia asivo légume mba hampatanjaka amin'ny 20 ny sakafo efa vonona fa ny fotoana hinanana azy ny tsisy vao vita ny fotoana amin'ny 20 sasany fotoana mandray olona dia za mahitanareo feno trano dia oziny eneo mahirezy anao ry dady dia hivoaka kely sady mbola mamaila izy dia avelaka eo dia fa lasa ndray mandray olona tsy lany sakafo namboarina amin'ny 20 amin'ny 4 maraina vao mihinana azy tonga any an-trano tsy maintsy mbola manao douche ary mbola mivavaka satria raha tsy mivavaka mafy alohany atory tsy tafafoa amin'ny alina fa rakaraky ny vavaka alohany atory avao tafafoa amin'ny alina amin'ny 4 maraina vao mihinana niny sakafo vita tamin'ny 20 tsara ny ahafantaranao ny fiainan'ilay lehilahy n'Andriamanitra izay maniso zay nitondra fahasoavana ho an'ny fiainanao ny zao tontolo zao tsy mahay an'izany ankoatra ny kritika reo mpangorona mpahafoloka reny reo manan-karena amin'ny volan'ny olona reo miasa tsy mitsemboka reo manaova n'izay ataoko ary raha mavita ianao mekara amin'ny ateniboatra ny akarako reo mavita mifadia any 7 raha mavita ianao fa filazana manjoany amin'ny havanao any rehefa aveo maty tsy ninan-kaniny rano alefaso amin'ny télé zany marqueo alefa amin'ny télé zany torteny zany zay allo fa satria anao nanam-pahendrena dia tonga eto dia anao no anazavako an'izany zavatra zany aza ho isany tovy saina amin'izao tontolo zao fa io lehilahy misy aminareo ane amin'izao tsisy tranonjanaky rehefa aveo nareo dia isy misy anao tratrana prostate rehefa aveo dia anjavona misy aminareo misy kista anao eko ianao rehefa aveo dia efa tsisy kista tsony ao dia fantaro dia ny meloany io ataonao amin'ny olona io tsy vidina akory ny zavatra ataony fa toano izy satria olona ny men'Andriamanitra ikarakaranao asoanao amen anatery vary amin'ny gony isam-bolana izy any an-trano sorana ny tompo vary amin'ny gonitsika eto le naovana sasoa 950 kilogramme izy ao ray tonne nalatsaka 20 kilao izy ao zao le naovantsika asa fiantrana eto Mahajanga tsy ho an'ny paster iny fa ho an'ny Mahajanga araka ny tenin'ny tompo hoe fahaniny ondro dia ho fahanatsika tokoa izy mazava aminao ve izay zavatra zay maro koa neny mijanona amin'le amen fotsiny dia miteka izy dia manao alleloia dia ampy zay dia ho zay mahafinaritra toroteny iny mahitsy dia maninona aitsio koa ny lalanao rehefa nahitsy ny toroteny mazava sa tsy mazava atsangano tanana raha mazava aminao tsara zay zavatra zay
tsy anjely io ny rahana aminao io fa olona raha anjely io tsy mila nomeno zavatra ankoatry ny natera-panaditra fa olona io ary noho ny aminao ny ahatongavany halleloia noho ny aminao ny anom-pony ary arakaraky ny mampamaro ny olona ny mampabe ny azy ilanao ny manome azy tanjaka manompoko zao aza mety hoe ranona efa manao ianao koa manaovy tahina Andriamanitra ianao tsy maintsy alefako zany satria fantatro fa iamaro nareo ato iamaro ho 5,000 tsy hoe la afaka volana vitsivitsy efa haiko zany ka ho fato bonereto zay mivady raha tsy fantatrareo zany zavatra zany satria ny visionko tsy ajanoko mihitsy raha tsy tratrako na hafaty azy alohan'ny isotriako any apasana mila tafavoaka ny ato anatin'ny kibo ahenako tsara mivoaka alleloia tsisy maty ampiterahany zany eto e misy zavatra ato e misy vahoaka manetsiny ato mila henako zany voalasa mankany amin'ny ray ny olona rehefa bevoka mila toanana tsy mitovy ny sakafony neny Josia amin'izy tsisy kibo tsisy misy kibo sa mitovy mitovy sa tsy mitovy ary rehefa manomboka misy kibo izy dia tiany ampitombona foana ny sakafo haniny miaraka mihina an'izay misao miaraka mihina an'izay tsy haiko inona zany anakiroa ze ndao arao fa roy ianao zany mbola nena zazy zany hividianana ronono vidianana misao lavasy kiri mba himemezany satria misy zavatra ao aranenan'izany izy ny pasteranao koa misy zavatra ato misy vahoaka manetsiny ato misy vahoaka manarivony amanaliny amanetsiny ato toano izy fahamoakany zany toano izy fahamoakany zany tenenany namanao be vokany pastera izy doro hoe toano izy hoe so afajaza eo zoma hariva trak ny masoarany neny Josia tak satria sady mifady anina ny miasa mandray olona no mankany atendrombohatra tak dia tsy mahateny nikisaka ny masoarany dia tsy afaka ny teny mafy toy izay hoe androany alina no aza mivavaka androany sabotsy alina fa minoany le ositra ao aminao satria ny anay manko manamely tena raha tsy mivavaka nefa efa hery efa mitafotafo eo dia eno izy fa tsy haiko nanarany na tsy narany fa tsy hitako moa izy tany za mafampijerijery maritra fa zany no izy fa isorana ny tompo lamma ihany izy rehefa avy eo ka raha nikitaka marina io ka tsy niverina dia indriny marobe amin'ny nataon'olona indry nanina ny masoarany mampalahelo hoe zany ny fiainany olona zany lasa mazava sa tsy mazava zany ary tsy vitan'izany fa mbola misy koa sasany mandefa gazety amina devoly ihany latsaka ho ny masoarany vehivavyn'Andriamanitra zany ny toetra ny olona tompoko ka mba ela velona anay avitanany ty asa fanompona angezabe to mahajango ty amin'ny fanangonana olona mifaritra ny refany ty mba halava ny fiarahantsika omeko anao aloha zany fampianarany zany alleloia misy tonga saina ve eto androany tenenao ny tenanao za io tonga saina ary ianao hoe karakory tenanao ny namanao zay voarainao dia hiditra ao anatin'ny manifestation na famorona antsika avavao ny tananao raha tianao paster Isidore alleluia tiana daholo reo Jesosy alleluia tiana amin'ny asa reo tsy mitsetra fotsiny alleluia tiavantananao an Jesosy tompoko mazava aminareo sa tsy mazava aminareo zao manko ny aretina mahazo ny olona satria efa hen'ny olona hoe tsy mandoha vola mankany maimaim-pona ao amin'i Jesosy dia mahita an'iny dia maimaim-pona tokoa fa tsy mba rara iny olona ny asa io mazava sa tsy mazava zany jereo
zany natonga ny Paul navita asa be indrindra mihoatra ny apôstôly satria izy ny tsara fikarakarana indrindra tamin'ny asa fanompoana. Izy no tsara fikarakarana indrindra. Izy koa tsy menatra amin'ny teny. Izy manko zy menamenatra amin'ny teny an'izany. Maty eto ako za mo menatra amin'izany. Allô? Tsy fantatra hoe firy indray ny olona raisina amin'ny alarobia zao firy. Mandra-piala koa fa mahia fa mikinkiny teny. Na fotoana ifampiresahana mivady zany an-trano tsy satria samboreraka eo tampony samboreraka. Mila fantatra ao zany sao dia hamono mpaminany ianao. Ny mamono tsy voatery mitora-bato na manindro nantsy fa tsy fanehoana fitiavana mety afaka hamono asa fanompoana. Misy mihaino ve aho? Zany moa lehilahy n'Andriamanitra, zany moa izy io. Mahafinaritra ny tombontsika. Paul, jereo Paul ao amin'ny Philippiens 4 15-19. Halleluja. Tsara ny tombo a. Zany mahatonga ilay izy tsy vita telefôna paster ivavao aho tonga avy aty mihitsy. Tsy vita telefôna ty resaky ty. Zay no mahatonga tsy mandity tsy miteny mihitsy hoe mangatavavaka aminay amin'ny message. Za tsy manao an'izany. Tonga avy hianatra. Satria tsy haiko izay fahotana iainanao any dia tsy mivaly ny vavaka ataoko aminao dia izany hoe tsy mandaitra lizy. Tonga avy hivavaka. Entinao ampianarina. Eto izy sura tsara. Eto ny hôpitalitsika eto. Aza manao dokotera tena any an-trano fa tonga avy eto mihitsy. Eto ilay spécialiste eto Jesosy Kristy no anarany. Amen. Philippiens 4:15. Ary fantatrareo koa ry Philippiens fa tamin'ny androany filazantsara rehefa tiala tany Makedonia ao tsy nisy fiangonana nanandraraha tamiko ny amin'ny fanomezana sy fandraisana afa-tsy anareo ihany. Ty fiangonana ity zany sady nanome no nandray. Nanome le fiangonana mihitsy manome an'i Paul sady mandray an'i Paul. Fa fony Tesalonika zao dia nampanatitra ho ahy indray mandeha amanaindroa ianareo hamonjy ahy. Zaho izy any Tesalonika mbola maniraka olona ianareo mampanatitra zavatra tsy indray mandeha tsy indroa. Zany ny fikarakarana ny Paul. Zay ny natonga azy natanteraka ny asa fanompoana. Ary rehefa kaiky andeha izy dia hoy izy hoe natanteraka ny fiazakazahako ahy. Mosesy tsy natanteraka ny korsany fa Paul natanteraka ny korsany satria nisy nanohana izy. Tompo ao be ao mpanohana zay e. Aoka isy lehilahy, aoka isy vehivavy ao anohana anay. Fa tsy vitanay ty asany raha anao anay ty. Raha tsy mitsangany reo anohana anay. Fa lio zany vavaka zany Jesosy. Amen. Nefa tsy toy ny mitady fanomezana no ilazako izany fa mitady ny vokatra zay tombo voninahitra reo a. Raha za zany mampianatra an'izany izy tsy hoe mibipa anareo mba tonga anareo anome fotsiny fa arakaraky ny hanomezanareo dia mitombo ny voninahitra Andriamanitra ny amin'ny fiainanareo. Arakaraky ny hanomezanao ny olona ny raha n'Andriamanitra dia sy voninahitra mpitomboin'Andriamanitra any amin'ny fiainanao any. Fa manana ny zavatra rehetra sady manana ambiampy azy aminy. Feno aho raha nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo dia hanitra ankasitrahana. Fanatitra tian'Andriamanitra sady ankasitrahana. Ny zavatra nampitondrainareo any Epafrodito omenana aho izy dia feno aho rehefa nazo an'iny. Ary liso izy fanatitra tian'Andriamanitra iny sady ankasitrahana. Ianao zany raha manome ho aniraka Andriamanitra inon'iny fanatitra. Fanatitra tian'Andriamanitra averena tian'Andriamanitra. Fanatitra tian'Andriamanitra sady zay natao prophet offering. Fanatitra ho an'ny mpaminany. Misy mihaino ve o? Ahoana ny fomba nandraisana azy indray? Galatiana 4:14. Rehefa mandray an'i Paul ny olona dia ahoana ny fomba fandraisana azy? Ny alany dadapoly. Kisakisay petrahana. Galatiana 4:14. Ary ny teo amin'ny nofoko izay tonga fakapanahanareo dia tsy mba no amavoinareo na no lavinareo fa nandray ahy tahaka ny mandray anjelin'Andriamanitra ianareo. Ahoana? Raiso ny mpanompo ny tompo tahaka ny mandray anjelin'Andriamanitra. Aza raisina olona maivamaivana izy raha ekenao olona ny raha n'Andriamanitra marina. Raha ireverinao fa olona spesial amin'ny fiainanao izy, raiso amin'ny fomba spesial, ajao amin'ny fomba spesial.
miondray ao anateny amin'ny fomba spesial. Halleluja. Arabao amin'ny fomba spesial. I Paul nasana mpianatra dia Paul ihany koa no nisitraka an'io fandraisana io. Ary za koa eto androany mampianatra anao, aza raisinao maivamaivana ny olona ny rana Andriamanitra. Amen. Satria izany manan-kajy indrindra aminao eo amin'ny fiainana. Satria misy fotoana papanao aza ataonao rapenina, mamanao aza ataony avoko bofy, dia ankoatra ny ataonao bainina sy ataonao bofy efa tsisy ajany io, izany mba omenao ady. Raiso tahaka ny mandray anjelin'Andriamanitra Jésus, ary raiso tahaka ny mandray an' Jesosy Kristy. Halleluja. Tsangana vetivety. Maza ho toerana. Voarainareo ve ny afatra? Ho mahita zavatra goavana be ataon'ny tompo eto mahajanga e. Izy fifozam-panahy tsy mbola nisy teto hatramin'izay ho ataon'ny tompo eto. Satria manomboka hianaja ny olona ny rany amin'izay ny vahoaka. Ary zay olona tonga eo zay olona ho avy eo zay efa hitany aloha no alainy tahaka. Raha ianao manao tsinitsinina ny olona ny ran'Andriamanitra zay ho avy eo dia ohatrany koa ny ataony satria ianao tonga talohany ny modeliny. Fa rehefa manomboka ainao zany dia hianatra an'izany no maro zay ho tonga dia hanomboka ho hitanao amin'izay hoe fiangonana Andriamanitra le tao anatin'ny Baiboly iny ity dia ity koa le olona ny ran'Andriamanitra ohatran'le tao anatin'ny Baiboly dia mahita an'le Jesosy tao anatin'ny Baiboly tsika ary mahazo an'ilay lanitra no lazainy ny Baiboly. Amen. Ahoana ny fomba hisitrahana famoronana? Rehefa famoronana ny resahana dia tsy maintsy misy olona ny rana aloha eo, tsy maintsy misy hoe hiraka Andriamanitra. Luka toko voalohany, ny famoronana nahavariana indrindra dia ny fironany Jesosy tao akibony Maria nefa tsy niray tamin'ny Josefy izy. Sa tsy zany? Dia ny Baiboly amin'ny Luka 1 amin'ny Luka 1 Baiboly andiny 26 ary tamin'ny fahenim-bolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriel ho any an-tanàna anankiray ny Galilea atao i Nazareta. Ara-paminaniny efa hiraka Gabriel hatramin'izay fa tsy tahitra namahitany Maria nefa ao an-danitra ao reo afaka mahita ny zava-misy ety tany. Fa tonga ny fotoana manginan'ny Maria dia nirahany Gabriel ho any aminy. Mety efa ela ianao nahita fangarana hatramin'izay tamin'ny amin'ny torateny ary tsy mbola hiraka ho anao ahy. Nirahana ho anao mamela raha mba hiteny aminao sao dia mba nirahana ho anao andro any, sao dia mba nirahana ho anao andro any. Fa nirahana i Gabriel ao amin'ny tanàna anankiray, presizena tsara ny toerana nanirahana azy. Zay nytenen'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Mika tamin'ny émission voalohany tamin'ny télévision, nanaraka tsara hatramin'ny farany tamin'ny hoe tany aloha tany taona maro lasa napahitany tompo izy fa irahana tia mahajangitra zay. Dia nandefa message aho mahireza ho aho satria za koa irahana ty miara-miasa tsika zany fa tsy mifahavalo. Halleluja. Raha ianao nasaina hibatany ty dia nasaina hibatany ty koa dia mila maninona tsika miara-miasa. Fa raha sika na samy nasaina hibatany ty le izy hoentinao any za hitondra ty tsy tonga io any amin'ny toerana nanirahana azy. Na ny mpanompo sampy aza miara-miasa. Tonga avy ianao amin'ny fanimpombe ary amin'ny doany ery fa hitanao fa miara-miasa reo kanefa ianao tsy hoany. Zay mahatonga anay tsy maintsy mifampahery. Ka sao dia mba nirahana ho anao
fa tena azoko antoka fa ity ilay tanàna nanranana mivady Antananarivo tompoko miantso anay satria misy fiangonatsika any misy an'ny Thomas na misy an'ny Tuliar ary za azo lazaina mahomby rehefa tonga any Tuliar any Jesosy ny voninahitra fiangonana vitsivitsy mba miinvité koa rehefa tonga any ary amitory amin'ny télé miaino any olona satria misy tony tsy hainony olona amin'ny tanàna hafa fa amin'ny tanàna hafa ianao hainony olona ary za raha ny Antananarivo miaino ako ny olona no fanomponisaka ny alakamisy atany taloha memaro ny olona isaky ny alakamisy fa hitako eo faty amin'ny tia raha toizako ty satria miala mandeha kôtisy larobia arivo tonga alakamisy maraina verina alakamisy arivo isan-kerinandro ary ny olona voatapitra an-torotena milahatra 5 minutes isaky ny miresaka sady mijery lera embouteillage avy any amin'ny tranompokon'olo isotro mankany amin'ny kôtisy mandeha tomobile misy fotoana mitsarika amin'ny moto mety hatratra lera mety tsy hatratra lera dia rehefa tonga ny janvier tamin'ny taona lasa ajanoko ty so faty amin'ny tia na mahomby azy fa tsy mbola teo lasa tsy mbola te hiakatra any mbola tsy vita ny asako mitady anany any kanefa tsy any ny tena nanirana fa eto mahajangany nanirana fa tsy fantatra hoe tokantrano fotsiny tokantrano nanirana tonga eto fa Angely Gabriel tamin'ny fahenimbola nanirana ho an'ny tanàna anankiray Galilée ao Nazareth Isidore any koa nirana amin'ny ty androany ty nanomboka tamin'ny 2013 hatramin'ny androany ho amin'ny tanàna ny mahajanga ty amin'ny faritry Beny nirana ka so dia mba ho amin'ny tokantranonareo nanirana so dia mba tokony hampandroso ao ohatranonareo nareo halleloja ny rana i Petera ohatran'ny Cornelio dia tsy nisalasala izy nampiantso ny Petera niditry Petera niraisin'ireo nandray batisan'ny fanamason'ireo fa vonjy izy mianakavy so dia mba nirana ho anareo mianakavy ho anao sy ny vadinao sy ny zanakao sy ny taranakao so dia mba nirana ho anareo mianakavy ao otrano halleloja antanina manao so dia mba nirana ho an'ny lafaminao izy zay ny mahatonga anao mila mitondra ny havanao raha manomboka tafiditra ato hoe andao fa misy zava-tsy ho atsika ao amin'ny herin'ny androany fivorina ho famonjem-pianakaviana hoento ny havanao idio ny tranonareo jiaby hoento ny lakley aza mahandro maraina fa ifadianitsika amin'ny fito manomboka sambo mitondra ny havany jiaby fa so dia nirana ho anareo mianakavy ao an-trano so dia mba nirana ho anareo mianakavy ao an-trano halleloja tenen'i Jesosy io so dia mba nirana ho anay mianakavy ao an-trano lehilahy io mazava sa tsy mazava ilaina ho fantatra ao zany zay ny prinsipe voalohany mandefa iraka Andriamanitra rehefa morona faharoa mandefa teny eo ambavany iraka izy mandefa inona io ny rany io misy teny eo ambavany parole dite misy zavatra teneniny misy révélation entiny androany ny teny tampoko ny tompo ara-panambarana fa ny olona manana maso nefa jamba dia ho ampairatana ny manambava ny manatsofina nefa marenina ho ataony mandray izy no hitondra ny olo hivoaka hiala ao amin'ny misy azy halleloja zay zao dia efa teny zay izy nampitondrainy azy zay omeko anareo androany prinsipany voalohany mandefa iraka izy faharoa misy inona eo ambavany iraka misy teny eo ambavany iraka hoy amin'ny 27 ho any amin'ny virjine anankiray izay voafofo vadiny lehilahy tao Joseph avy tamin'ny taranaky David ary ny anaran'ny virjine dia Marie préciseny tsara le olona ny raha anazy ianao ve le Marie tonga eto androany misy Marie ve tonga eto androany ary no niditra tao amin'ilay anjely tena na hoe araba raha ilay nasoavana ny tompo mombanao prinsipa misy teny eo ambavany iraka ary mila mpandrosoanao ny iraka
Ampandrosoa ao an-tranonao ny iraka. Ampandrosoa eo amin'ny fiainanao ny iraka. Raiso ilay iraka eo amin'ny fiainanao. Raiso izy. Raiso izy. Izay mandray anareo Jesosy dia mandray ahy. Ary no niditra tamin'ilay anjely dia nanao araba ary ilay nasoavana ny tompo momba anao ny dikany voatasa amin'ny vehivavy ianao. Izay no teny. Ny iraka misy teny eny ambavany. Voatasa amin'ny vehivavy ianao. Mbola tsy nazava. Ary taitra loatra izy no ny teniny ka nietrehitra izay tokony ho hevitra izany fiarabany izany. Ary ilay anjely taminy, aza matahotra ary marify efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Ary indro toe jaza ianao, izay no toe teny. Misy kista miala androany. Misy fibroma miala androany. Misy zaza miforona rapitso maraina. Misy marary avanao any amin'ny hôpitaly any tonga dia mitsangana zao. Indro te jaza ianao ka hiteraka zazalahy. Ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy, iny le teny eo ambavaniraka. Izy lehibe ka atao zanaky ny avo indrindra. Jehovah'Andriamanitra ny miazo ny sisa fiainanany Davida ray. Ary anjaka amin'ny taranaka Jakoba mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy hanapataperana. Ary hoy Maria tamin'ilay anjely, anao ahoana reno hantanteraka izany fa tsy malalalay aho. Ahoana ny fomba tanterahan'ilay teny eo amin'ny fiainanao nefa ny possibiliténao tsy misy. Enao anao mariage nefa vola tsy misy, enao mba tianao ny fiainanao ara-dalàna. Enao anangana trano nefa ny vola tsy misy. Misy teny votsitra. Dia raisy fotsiny ilay teny ampitondray ny irak'Andriamanitra ao anao. Ahoana no hatanteraka an'izany hoy Maria? Zao izy ny zavatra hitranga. Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe ny fanahy masona no tonga ao aminao avereno. Ahoana azafady? Inona no tonga? Eto io fanahy masona io zao. Eto io fanahy masona io zao. Ary tonga aminao io androany. Ary isy herin'ny avo indrindra naloka anao. Zay ny fomba ampitanga ilay famoronana. Misy teny avotsitra ny lehilahy ny rany na ny vehivavy ny rany. Dia ianao mandray an'ilay teny ary mila tianao ampandrosoana eo amin'ny fiainanao ilay olona ny rany. Inonao ilay teny, saintsainao ilay teny, ary ny fanahy masona tonga aminao ary isy herin'ny avo indrindra naloka anao. Tiako hitsangana ianao eo mpamarana anazy dia hivavaka isika. Andiny ny 7:30. Hoy Maria, intiny ankizy vavy ny tompo aoka eo tanterako amiko araka ny teninao. Dia nanjao azy ilay anjely. Nino Maria dia nanolo tena? Intiny ankizy vavinao tantera ho amiko ilay izy. Aoko tanteraka amiko ilay izy. Aoko tanteraka amiko. Mila manana amen amin'ny fandraisan-dahatra lalina ianao amin'ny teny avotsy ny olon'Andriamanitra. Tsy amen mandehandeha azy ireny amen, 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 tsy zay. Fa tena manolo tena lalina ino an'izay zavatra lazaina. Fa vao nandao azy ilay anjely nandeha tamin'ny Elizabeta i Maria andro niany eo no eo dia efa nisy zaza tao anaty kibony. Rehefa niarabany Elizabeta izy dia fantatry Elizabeta fa misy Jesosy tompo ao anaty kibony ao. Androany dia afaka isy zavatra hitranga ao aminao. Androany dia afaka isy zavatra hitranga ao aminao. Fa mila miverina amin'ilay namorona anao ianao. Mila miverina amin'ilay namorona anao ianao. Hoe hoe mila miverina amin'ilay namorona anao ianao. Miverena, miverena. Raha tonga eto ianao ka tsy mbola niverina aminy, ny tokony ataonao androany dia zao. Raha eo hanompo anao aho. Raha eo hiverina aminao aho. Alohan'ny hiverena anareo, ho zanakay ara-panahy. Miverena amin'ny rainao any an-danitra any. Ho zanany ianao, hanompo azy ianao. Isaia 45:11. Izaho no lazain'ilay Jehovah nahary ianao sy namorona anao. Ny zavatra ho avy no anontany ahy, ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ditika any. Hitanao, izao no lazain'ilay namorona anao izy. Dika izany miverena amin'ilay namorona vao ho tonga zanany ianao. Dia aza manao izy ianao amin'ny androany fa hiahanao izy fa ny zavatra ho avy no anontany azy. Ilay fiainana mandrakizay ny mpanjino fa ny androany ho karakarain'i Jesosy ianao. Fantatry fa betsaka aminareo ny tianao amin'ny Jesosy. Ao anatina hira malefaka, reraiko feno antitra, entiny zanakao, ny foko tia mahantra, raha lavitra anao. Manandratana ny sika rehetra, ianao mangetaetan'i Jesosy,
tsomby atsika ty toerana aloha ty ary tsy mila soratanay akory ny anaranao fa izao ivavaka ianao iteny hoe raha eo iverina aminao aho anompo anao aho hiara-dia aminao aho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy sandrato ny tananao ianao ilay nanombo an'i Jesosy fanoroana miverena amin'ny fambolatiana ianao amin'ny anaran'i Jesosy sandrato ny tananao mpitsanganana raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao tontolo ary mamelo totondry aho nefa tsy toy ny mamelo ny rivotra fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandrao na dia fa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako. Korintianina voalohany toko 9:19 sy 17.